Faly miarabantsika tsirairay avy-indray ohatra zao alahady maraina farika amin'ny 30 volana aogositra izao. Sotraan'Andriamanitra isika fa mbola nomeny tompon'andro sy tompontaona indray ahafahantsika mandray ny teniny. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia vavakisika. Itompandriamanitra eo mbola vetimpisaoranao izay ny amin'ny tombon'andro imenao anay. Sotraanay koa izay mampiditra anay indray anatin'ny herinandro vaovao. Ary tiana indrindra ianao hiaro lalana anay amin'izany amin'ny alalan'ny teninao amin'ity maraina ity. Koa miasahanao amin'ny fiainanay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe aoka ikoriana mandrakariva ny renirano ny fanaovantsoa. Ray amin'ny Jaona 4:5-5 manao hoe moa ianareo tsy manao hoe efa bolana ny sisa dia tonga ny fararano. Indro lazaiko aminareo atopahazo ny masonareo ka jereo ny any an-tsaha fa efa masaka sahady hojinjaina izy. Amen. Tsy ny herin'olombelona no nampitoetra ny asan'Andriamanitra ary tsy azo natao koa ny andravan'izany. Hotarian'Andriamanitra mandrakariva sady arovan'ny anjely masina ireo izay manohy ny asany na dia misedra toe-javatsarotra sy fanoherana aza. Tsy hitsahatra anao vinana ny asan'Andriamanitra eto tany. Anorina hatramin'ny faran'ny tempoly ara-panahy izy ka izao andro izao no hitondrana ny vato fehizoro manao hoe fahasoavana ny ho aminy. Natao hitondra soa an'ny hafa isika kristianina. Amin'izany no azahoana tombontsoa ary izay nandenao izy dia mbola ho lemana kosa. Lalan'ny fandaminan'Andriamanitra izany lalàna izay nataon'Andriamanitra mba hikoriana ny renirano ny fanaovantsoa tahaka ny rano lalina. Mandeha mandrakariva ary miverina any amin'ny loharanony haviany hatrany. Ao amin'ny fanatanterana an'izany lalàn'izany no herin'ny asa fanompoana kristianina. Nomena torolalana isika fa n'aiza misy fahafoizan'ny tena sy ezaka maika atao mba hametrahana sy hampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Ny olona any amin'izany toerana izany dia tokony hanome avy amin'izay ananany ho fanampiana ny mpanompon'Andriamanitra izay nirahana ho amin'izah vaovao. N'aiza ny isian'ny asa miorina amin'ny fototra mafy dia tokony hatsapatena ny mpino ka hanampy an'ireo mila fanampiana amin'ny fanomezana amin'ny ampahany na manontolo ny fananana ampiasain'ny tany aloha teo amin'ny faritra misy azy. Andriamanitra no manao an'izay hitombohan'ny asany araka izany ary izany no lalàn'ny famerenana amin'ny laoniny. Natsoina tokoa isika hiara isalahy amin'ny fomba rehetra izay ahafahana manaparika ny ten'Andriamanitra ary ahafahantsika ihany koa mampamafy olona hatrany ny finoantsika. Vavaka ary isika. Itompandriamanitra eo mbola misaotra anao izany amin'izany teninao izany. Dia aoka ny oroalany mikoriana tokoa izahay ho mpanompo mahatoky hiara-misalahy amin'ireo izay rehetra mirotsaka eny an-tany-boaloboka mba hahatonga ny vokatra ho eo aminao tokoa. Ka ianao koa mba ampiorina anay mandrakariva eo aminao ary hahatonga anay ho tsara fototra mandra-pahatonga anao eny amin'ny raho ny lanitra. Mirataka aminao izay mba mangina isa-tokantrano tsirairay avy eto ianao hankahirizo ny fonay, hampitombo ny finoanay ary aoka hitoetra ao aminao mandrakariva izay. Aminaran'i Jesosy. Amen. Serpiaro